Fa tamin'ity tolakandro ty ihany koa dia niatrika lalao fitsapana tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina mialohan'ny idirana amin'ny ampavalon-dala ny fedina ny tompon-daka ny Madagasikara na ny telo coupe de Madagasikara ny Uscafoot sy ny Jet Mada nisaraka tamin'ny iray ny ohatra ny rotota ka zareo avy eo amin'ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra no nivoaka mpandresy tamin'izany. Ufan-manana ny ampavalon-dala ny fedina ny amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny telo coupe de Madagasikara izay hatrehany ny 4 septambra ho avy zao dia nanao lalao ara-pirahalahiana tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina ny ekipan'ny Uscafoot analamanga sy ny RTS Jet Mada io tolakandro io. Tamin'izany no nivoahan'ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra mpandresy tamin'ny ray ny ohatra baolina tokana tafiditry Ronaldo teo minitra 720. Sikaritra fa Saika ny afiafy avokoa ny mpilalao ny rotota no nitahotra amin'ny mety ratra azo amin'ny herinandro mialohan'ny hatrehany an'izany fifaninanana telo coupe de Madagasikara izany. Tany amin'ny 15 minitra farany lalao moa dia Saika navita nanasala nisa ihany ny Jet Mada tamin'ny alalan'ny lava sy Carlos saingy namiratra ny mpiantsatonkazon'ny ekipan'ny commune. Saivina fa ny ekipan'ny Otiva Ambatondrazaka no nihaona amin'ny Uscafoot amin'ny ampavalon-dalana io raha ny Mama FC analamanga kosa ny fandona amin'ny RTS Jet Mada.